alarbi faefatra ambyroapolony volana desambra andro fahatelo amin'ny fankalazana ny herinandro sambatra iarahana amin'ny sampana vokovoko manga sy ny tsantra sy ny stk zandrany ary ny fipizada ka hibanjinana aloha hevitra manokana hoe ity ny ankizy vavin'ny tompo aoka ny ho tonga amiko araka ny teninao ho ampitombona aminareo rehetra ny ryhavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Mitsangana ryhavana fa hiara idera sy ankalazan'Andriamanitra amin'ny salamo sy ny fiderana isika. Irahantsika mamaky ny salamo faefapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Salamo faefapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Aorian'izay dia ataontsika koa ny hira firana FFPM fahadimy amby fitopolo. Firana FFPM fahadimy amby fitopolo. Salamo faefapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Niandry dia niandry an'i Jehova aho ary nitodika nitsinjo ahy izy ka nandre ny fitarainako dia nampakatray avy tao amin'ny lavaka fandringanana izy eny tamin'ny fotaka mandrevo ary nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy izy ka nampijoro ahy ary nanisy firam-baovao teo ambavako izy dia fideranan'Andriamantsika maro no ahita sy atahotra ary atoky an'i Jehova. Sambatra izay olona manao an'i Jehova ho tokony ka tsy mivilo namany mpiavonavina na ny mpivadika ho amin'ny lainga no amaronao ny fahagaganao sy ny hevitrao izay nataonao anay Jehova Andriamanitra. Tsy misy azo amitahina aminao raha tiako ambara sy olazainy ireny dia indro maro loatra izy ka tsy tamboisaina. Ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hohanina tsy mba sitrakao. Ny sofoko nataonao malady, ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noho ny ota tsy mba nilainao. Dia hoy izao, ity aho tonga ao amin'ny honam-bokony na ny ratanahy. Ny anao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako ary ny lalànao no ato anatiko. Amen. Oh
sy mankalaza ary manome voninahitra anao izahay ry Andriamanitra avo indrindra fa Andriamanitra velona ianao ary tsy miova ho maisy anio ary mandrakizay. Misaotra sy mideranao izay Jesosy amin'ny fitiavanao sy ny fitahinao anay ka mbola nahatraranay indray izao andro anio izao. Misaotra Tompo fa mbola afaka ny anandratra fiderananao amin'ny alalan'ny hira sy ny zava-maneno indray izahay androany. Hanehoanay ny fifalianay fa sarobidy ho anay tokoa ny nahatongavanao olona teto an-tany mba hitondra fiainana ho anay. Mifona aminao anefa izay Jesosy fa tsy mba naina amin'ny voninahitra anao akory noho ireo zava-mahagaga rehetra izay efa nataonao teo amin'ny fiainanay. Fa nalaky ny viliny ala tamin'ny lalanao izahay ka nanao izay ratsy indrindra teo imasonao. Diovy amin'ny rahanao izahay Tompo ary sasao madio izahay ho afa-keloka sy ho afa-pahotana. Misaotra anao anefa izahay fa na dia teo azy izany faratsiana izany dia fantatra efa Andriamanitra mpamindra fotsy mpamela heloka ianao ka tsy mba mitahiry fahatezerana mandrakariva. Ho ankehitriny ary Tompo raha handray ny afatra indray izahay dia fenoiny hery fananao masina izahay mba handray tsara ny teny rehetra izay ambara aminay dia hitondra aina sy fahasalamana ho anay ane izany. Ny mpanomponao ihany koa izay hitondra ny afatra dia ny fanahinao masina ane ny bomba azy. Apetraka ifenao am-pelatananao ary Jesosy ny fotoana rehetra. Saotra raha eo. Amen. Mialohan'ny andrenesantsika ny afatra izay entin'ny mpanompon'Andriamanitra amintsika ary havana dia andesika hiara hitsangana hanatanteraka ny hira FFBM fahatelo amin'ny fitopolo andininy voalohany ihany. Mbola manantitra ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ry havana miombona ny tsy takariva ny 4 Desambra andro manolotra indrindra ny Krismasy ity. Efa nitaribavaka ny amin'ny soratra masina ny namana teo amin'ny fitariana ady rariana ny Tompo aniraka ny fanainy ho amintsika ombantsika mandritra izao fotoana ny tenin'Andriamanitra izao. Araka ny teo amin'ny fandarana dia ny Luka toko voalohany andininy 4:30 hatramin'ny 5:30 no vakiteny iombonantsika. Luka toko voalohany andininy 4:30 hatramin'ny 5:30. Amin'ny anaran'ny Tompo ary hoy Maria tamin'ilay anjely, anao ahoana re ny hahatanteraka izany fa tsy mahalalay aho? Ary ilay anjely namalika nanao taminy hoe, ny fanahy masina ho tonga ao aminao, ary isy hery ny avo indrindra naloka anao, koa ny masina izay hateraka dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Ary indro Elizabeta havanao dia efa mitohy zaza koa, na dia efa antitra azy, ary efa mandray enina izy izao izay natao hoe momba. Fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Dia ho Maria, inty ny ankizivavin'ny Tompo, aokane ho tonga amiko araka ny teninao, dia nandao azy ilay anjely. Amen. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ravana malala omaly izay niarantsika teo dia ny fanombohany indinidinika nataony anjely Gabriel tamin'ny Maria renin'i Jesosy.
fiarabana manao hoe araraba lo anasoavina ny tompo mombanao. Ity takarivo ity kosa dia ny mamarana izany dindinika izany no natolotra mba hanovozana afatra hitarika antsika amin'ny antsa noely sahany reto sampanasa asary fikambanana. Ny andininy 7:30 farany amin'ilay soratra masina milaza ny fionan'ny anjely Gabriela tamin'ny Maria. Voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo, inty ny ankizivavin'ny Tompo, aoka ny ho tonga amiko araka ny teninao. Tsara ny mampahafantatra antsika na mampahatsia fa manodidina ny fahaterahan'i Jesosy, filazantsara araka ny Matio dia miresaka momba izany araka ny fijeriny tao amin'ny Josefa nanofo ny voalazao nisehony anjely manodidina ny fahaterahan'i Jesosy. Filazantsara araka ny Marka tsy milaza ny amin'ny fahaterahan'i Jesosy avy hatrany dia nibatisan'i Jesosy. Ny filazantsara araka ny Jaona dia manamarika ilay filazana hoe teny tonga nofo niara-monina amintsika. Ny Jaona toko voalohany no atao hoe perikopany krismasy eo amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Ho an'ny filazantsara araka ny Lioka manoloana antsika eto, ny tantara manodidina ny nahaterahan'i Jesosy dia miresaka indrindra ny amin'ny Maria, ny fionany tamin'ny anjely Gabriela, ny fitondrany an'i Jesosy sy ny fahaterahany Jesosy. Inona ary no azo tsoahana amin'ity soratra masina ity? Fitinina amin'reto afatra anankitelo reto ry havana. Rehefa manaraka ny dindinika nataon'ny anjely Gabriela tamin'ny Maria isika dia mahita fa Andriamanitra dia nametraka ny drafitra mazava tsara na ny planina mazava tsara ho an'ny Maria momba ny hitondrany an'i Jesosy ilay lalam-pamonjena. Ny afatra dia hoe ny krismasy dia fotoana hitenenan'Andriamanitra amintsika ny planiny momba ny fiainanao, ahatonga anao mba ho loharam-pamonjena, ahatonga anao mba ho fantsona hitondra famonjena ho an'ny manodidina anao. Manana planina na drafitra ny amin'ny fiainanao, ahatonga anao mba ho fantsom-pamonjena tahaka ny Maria Andriamanitra. Vonina iaino ny drafitra Andriamanitra momba ny fiainanao, ahatonga anao ho fantsom-pamonjena ve ianao amin'ity krismasy ity. Tantara na soratra lavabe zany manomboka ny amin'ny andininy 9:20 hatramin'ny 7:30. Fa izao andininy 9:30 izao dia ahafantarako hoe hay ny krismasy dia hiandrasan'Andriamanitra fanoloran-tena feno avy amintsika. Rehefa napahafantary ny planiny momba ny fiainanao ianao, ahatonga anao ho fantsom-pamonjena, dia miandry ny fanoloran-tenanao Andriamanitra hiteny tahaka ny Maria hoe inty ny ankizivavin'ny Tompo. Vonina ve ianao hanolo tena ho an'ny Tompo amin'izao krismasy 5:20 izao? Vonina ve ianao hanavao ny fanoloran-tenanao ho an'Andriamanitra amin'izao krismasy 5:20 izao? Ary ny farany tapany faharoa amin'ity soratra masiny dia manao hoe aoka ne ho tonga amiko araka ny teninao. Eo ambany dia hoe nandao azy ilay anjely. Ny nandrasan'Andriamanitra dia ny fankatoavana feno ho an'ny Maria ilay nanolo-tena. Andrasan'Andriamanitra amintsika koa rehefa nanolo-tena isika dia ho feno fankatoavana. Hampandeha ny fiainantsika araka ny tenin'Andriamanitra. Aoka ne ho tonga amiko araka ny teninao. Hanova ny fiainantsika hifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Fiovana be mihitsy ny an'ny Maria. Onga zany dia hoe be voka dia hiteraka nefa tsy nieritreritra koa. So dia lazainao fa zaza tsy nirina indray Jesosy. Fa nataon'Andriamanitra zany
ary nankatoaviny Maria antsakany sy andavany. Ny krismasy dia haneketsika koa handeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, hiova manaraka ny tenin'Andriamanitra ary izotra manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Indreo ny afatra miainga amin'izao soratra masin'izao ry havana, manana ny planina momba ny fiainanao ahatonga anao fantsom-pamonjen'Andriamanitra, valy hoeny ny fiantsony ary feno ifankatoavana sy fahavononana andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainantsika amin'izao krismasy izao. Iompeo amin'ny Maria isika manao hoe intiny ankizy vavin'ny Tompo, aoka ny ho tonga amiko araka ny teninao. Amen. Dia hibabaka isika arak'izay fampianarana napetraka ao momba ny tantarany Maria reniny Jesoa, dia mampahafantatra ianao fa manako lazaina momba ny fiainako avinay ianao, pilany mpamonjena ho an'ny hafa. Nandre izay Tompo ary vonina mantatra ny hoe inona tokoa no andrasanao amin'ny fiainanay, inona no voasoratrao ho an'ny fiainanay tsiraray avy, ahatonga anay ho fantsom-pamonjena ho an'ny hafa. Misaotra fa miantso anay ianao mba hamaly eny amin'izay ilanao anay tsirairay avy, na dia mbola tsy fantatray aza ny toy ny rampitso sy ny ravaka mpitso, ny andrasanao sy andrandrainao dia ny eny masina ary ny anekenay andeha araka ny teninao, hiova araka ny teninao, hizotra araka ny sitraponao. Indreto ary ny fiangonanao omeo ny fanahy masina mba hatanteraka ny afatra nampitondrainao tamin'ity 24 Desambra ity, samy hamantatra ny hevitra ao Andriamanitra momba ny tsirairay, samy ho vonina amaly intiny ankizy vavin'ny Tompo, intiny ankizy lahin'ny Tompo, ary aneo fahavononana koa ho ambany fahefan'ny teninao amin'ny fiainako avy rehetra. Fa ity takariva ity dia iombonanay amin'ny antsa Noely, misaotra ny amin'ny fanomanana efa miarahanao tamin'ireo sampanaza azary fikambanana andray anjara amin'ny tapany faharoany amin'izao fotoana izao. Ataovy mahita fifaliana noho ny rehetra izy ireo ary miasa amin'ny fanahy masina ianao mba hahatonga ny fikambanana ny sampana tsirairay ho fantsom-pamonjena sahady ho an'ny vahoakanao izay manatrika eto. Dia mananteny izahay Tompo fa tsy ho adononao ny mijery ny fiainanay antsipiriany, fa Andriamanitra manisa ny kintana ianao ary manonona ny anarany tsirairay avy, mahita ny madinika indrindra amin'ny fiainanay ianao hatramin'izay lehibe tsy takatry ny sainay, koa ankinay feno ampelantananao na ny ankasoavana na ny ankaratsiana eo amin'ny mombanay, ny momba ny fiangonana, ny momba ny firenenay. Amin'izao takariva izao Andriamanitra dia hazavao ny fony ireo marary, omeo fiononana ny manamanjoa ary azaveranao tratry ny famoizam-po ireo matsiaro irery na ny laozan'ny havana sy ny olotiana, ataovy mahitanao ilay tia izao tontolo izao. Jesoa, ho voninay trao ny zavatra rehetra izay ataonay eto, ary ny vavakay dia atambatray amin'ilay nampianaran'i Jesoa manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho
ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky neny an-danitra meo anay an'io ny anina sahazao anay ary mamelany ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay mifakapanahy manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. No ny tenin'Andriamanitra izay norenesintsika teo ary havana dia tena sarobizy tokoa ny fanavaozana ny fanolorantena ho andeha ary sika hiara hitsangana hanavao ny fanolorantenantsika amin'ny alalan'ny fanonona ny fanekempinoana laharana fahatelo tsangantsika. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana itsika fa fonom-bolam-panota isika dia maty hamonjy itsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana ny tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very, izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miova ho maro sen'io ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy ny manambara ny fanahy itsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no anaova-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay ety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboy ny finoanay. Amen. Misaotra ny tomposika noho ny fahatanterany tapany voalohany nanafarana antsika fa manana drafitra momba ny fiainantsika ny tompo hamaly ny antsonysika handeha araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ho avy. Mialoha ny idirantsika amin'ny tapany faharoa ry havana dia mampatsiahy fa rahampitso krismasy raha sitrapon'ny tompo dia roa ny fidirana amin'ny fanompovavahana manomboka amin'ny 9 ialohavan'ny fiderana ary amin'ny 7 sasany ny fidirana faharoa. Mirahantsika zady atratra izany toninandro lehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izany. Fahiditra amin'ny tapany faharoa dia ny antsa Noely isika, isaorana ny sampana vokovokomanga, ny tsantan'ny fitiavana, ny fimpizeda, ny katezeda, ny selike ary ny sampati, ny ampifity mandray anjara ao anatin' izany. Toy izao ary havana ny fandaminana ny amin'ny ity tapany faharoa ity. Ny sampana vokovokomanga no hanomboka manaraka azy eo ny tsantan'ny fitiavana, avy eo ny fimpizeda, aorin'izay ny katezeda, rehefa avy eo ny selike ary ny sampati. Ny vokovokomanga, ny tsanta, ny fimpizeda, ny katezeda, ny selike dia hanolotra hira ho antsika avokoa, fa ny sampana mpanazava stily kosa dia hanolotra seho antsehatra ho antsika. Io anjara ny sampati io no manelanelana ny fizarana voalohany sy faharoa. Rehefa vita ny anjara ny sampati ry havana dia miverina indray ny sampana vokovokomanga mandimby azy toy ny teo ny tsanta ao ny sampana tanora kristianina zandriny ary amarana ny antsa Noely ny antoko-pihira ampity. Misaotra sady mampahery sahady ireo mpandray anjara amaly fity anareo aneny tompo. Misaotra koa ny fimpizeda nandefa ny solotenany nitarika antsika hatrany ampiandohana. Ndia riditra amin'ny tapany voalohany ao amin'ny antsa Noely isika araka ny fandaharana teo. Mangataka ny mpitendry zava-maneno manao ny fanimpony hiakaran'ireo tompony anjara. Ma
dia mbola faly-miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo mpanjaka ambonin'izao rehetra izao. Androany izay eto amin'ny sampanantanora kristianina zandriny dia hanolotra anareo fitoriana filazantsara amin'ny alalan'ny tantara fohy izay natao fitoriana filazantsara. Dia izany dia mitondra ny lohateny hoe lakolosy izay mitantara fianakaviana iray amin'izao Noely izao. Inzany misy feo manakoako. Lakolosy manadala tsy mba misy mba hakana toromaso mamy fa vao maraina dia efa injao maneno mikotabo raha azoko natao dia nisolona hiala tany. Aiza ka vao maheno lakolosy dia mirotra avokoa mba ho any am-piangonana raha tsy hoe fadalanga ka ano hitonantonana. Raha vao tonga ny alahady andro miala-tsasatra dia injay vao maraina lakolosy miatsoatso enganie io ka mba ho tapaka. Amin'izay tsy misy intsony lakolosy mikotabo dia anginatreo ilay lakolosy dia ilamina ny saina. Hotapenako ny sofiko amin'ny sisa ka tsy haheno lakolosy ary boniko ampandrina dia aho indray mamisavisa ikaikitry ny fahoriana. Orakoto, motsy ianao fa zany lakolosy zany nefa ianao ty tsy miraika tsy miomana. Sao tarabe isika vao tonga androany akatoko ny noelana io ka be olona am-piangonana. Mandehana re ianao sy ny ankizy izao izany tena vizana. Ho any foana isan'andro efa tena mahakivy sady mbola reraka aho tamin'ny alim-pandihizana. Efa tany aho tamin'ny heriny ka ialao tsiny amin'ilay Jesoa fa mba tsy afaka androany asa angamba amin'ny heriny. Hoakory ty dady ka be tsy mety hivavaka raha zany Jesosy zany tsy raharahany akory. Ny alahady olo mantsy amin'io dia miavaka andro ialana sasatra ka aleona re matory. Dia anakoanareo mandeha any hivavaka aho hoe hivavaka sady tsy nanan-kanina no tsy ahita-dozo. Mahoneny dadanay fa tsy mba manana mpamonjy dia Jesosy lay zaza jereo ny fiainanay. Tena mampitampom-bava fa tsy misy fifaliana indrindra moa rehefa mamy nahazoazo tany dia manapatririny fahefana ampijaliana ny ankonany izay leo nitomany. Fa hoaiza ianao rahasoa maikamaika toan'io. Dorikasy ange an'io Fa dia tsy ampy anareo ve no mivavaka alahady no andavanandro avy no mandeha mitonatona any ho any am-piangonana. Fa angamo ny alahady ihany no mila mandeha mivavaka. Fisan'andro izao ny rakoto dia mila manadio foy. Ny alahady aza ange efa tsy fidy ny ahy mihitsy ny andeha any am-piangonana. Nareo no efa tsisy ataoko ano hitonatonana sady izay ny toriteny lavabe ka mampitory. Tsy aleoko ve ao am-pandriana ho manala sorisory. Zany angely efa nilazaiko taminao ny fanompoana ny Tompo Jesoa dia tsy maintsy tsy mila fandeferana tsy eo am-pandriana eo foana fa misy asa tokony takiana dia nizara fanompoana sy ny asa fitahiana. Avy indray ity rahasoa sy ilay Jesoa izany efa lava makaleo. Izao efa milaza fa rehefa lahady ihany no firesahana an'izany. Mekalily sofiny ihany ka hajanony hatreo.
Avydray le mifamaly efa hatry ny ankeo ny ankonana mijaly gitragitra makaleo tsy mba misy tambitamby tsikitsiky fa fifamaliana fa ejerena lava fifandirana ary koa fifamaliana zany amin'ny zao tsy ijanonako ato-trano fa aleoko mivoaka any ambadimbadika any amin'ny mahita tsikitsiky afaliana sy tambitamby izany ame izany data neny sa idadamamo. Njaina anao, zaho efa mba miteny isay Jesosy izay no ifamaliana ato an-trano. Zaho ifanja lasa tsy hita dia izao no lazaina fa ho mamo. Nefa ianao no manadaly Dorcasy fiangonana raha matombotonantonana. Tsy arerakoto aho. Jesosy ane ka tia antsika e. Ary vonina nome fifaliana ho azy ho anao ho an'ny ankohonantsika. Raha vonina ny andray azy ianao ary koa isika rehetra. Izy mantsy tena fitiavana, eny tsy mba misy vetra, hamonjy antsika no hatongavany amin'izao noely izao. Fitiavana, sao miteniteny foana e, sa izao sy anao miady, modihodinao tsire. Fitiavana no omeny, ka nahoana izao sy anao, tsy mba mety mifanaraka fa miady lava izao. Io fivavaka io ihany no efa mahatonga izao. Ilay ivavahana mariana ka tsy mihaino tsy mamaly, izany ve no mba lazaina fa miaina falifaly. Langa be sy tena vita. Mandre kosa ke dada mandre kosa ke Jesosy dada e. Fa ianao fotsiny mila manome ny fonao anjakany mba tsy anaiko tantany dia omeny fiaina mamy. Manginy lahy, aza miditra amin'izany. Raha endry lahy da mianatra amin'izay. Tandre mangefa sao tsy vita fa izao tsy mianiany. Tsy ananako indra fo, mahazo daka sy kibay. Rakoto a, mba moramora ihany e. Zaza ane io e. Ohatrin'ilay Jesosy zaza tsy misy fitaka. Mba misaina rera soa. Ahoana no hatonga izany? Ampiasay ho an'ny loha sa laozana haingo-tenda ihany? Aoka izay janonany, aleo aloha andeha hivoaka. Sady efa miandry izay nitoaka nitsakitsako kotsy lany. Any aho mitafy politika asambarana tsy sotro izany. Dia avy eo miaraka amin'ny bandy mandeha manao propagandy. Tapitra tsikelikely ny resaka. Ny ena ny feo ary nisy fahanginana ny serana vetivety. Niala teo i Rakoto ary nitondra ny eritreriny sy ny alaheliny. Rehefa afaka fotoana fohy, tonga tao amin'ilay bary izy, toerana feno tabataba, somary maizina. Otsotsoky ianao tiako, rimba any fifaliako. Isakaiza tsy mandao fa namamita kazany hafa. Eny ianao irery no mandrotsy avoratro sy mijiry izany foko raha sendra orory mampatory. Fa ezy kely aloha tiako rimba any fifaliako. Eo kely anoto any fa mainy anavanao Kamila rano. Iaraka isika farantenana, ifoky igoka iaraka iloka. Anadiny tany sy ireo fahoriny rehefa tsy diny. Aviry tsy foky, avy tsotsoky, ry toka mamitsaka anaty tavoangy, ry any mpamangy. Aviry tsy foky, avy tsoky, adinitsika ny tontolo, mantsina ty bobongolo. Azo iray indray mandeha. Aleo andeha hody aloha. Rizakaiza mitraka fa aza mitanodrin-dava fa jereo Jesosy mpamonjy fizy analany olanao anomeny fanafody. Aza dia miretirety. Jesosy aneka tianao e, ary izany indrindra ny tena antony hatongavany amin'izao noely izao
dia mba hamonjy asy ianao. Tsy fantatra akory zany lazainao zany. Mamaiky ahy izao dia izay atao ambilany. Raha endry ianao dia izao alofonjena. Ampirano vola kely mba hividiana kena. Raha tena misy ve zany Jesoa torianao izany? Raha be fitiavana izy, nahoana no avelanao hitomana? Ka ianao angerako tsy mivavaka e, na mivavaka ihany anany ihany. Efa mba nivavaka aho fa tsy nisy ny namaly. Ety izao atao voamaiky akoho mijaly. Miferonena lafo izao, tao langa be daholo izany. Fa nga tsy ianao ny toriteny izay nataony i pastera tao am-piangonana? Le ahoana mo Rasoa? Toy izao ny voalaza ka aoka ianao hiaino tsara. Fa Andriamanitra namindra ny zanany ho antsika olombelona, ka izay mandray sy mino ny anarany dia ho vonjena. Ka anao ny safidy ho any an-danitra sa hijanona ety? Zaho angamo izao tsy efa velona. Kisa izany efa nidina tety. Ka nahoana no isolo toerana azy any ambony lavitra any. Raha izay izao tsy mba ho any. Rakoto izay indray ianao e, izay indray ianao ilay manany ihany. Sao ahita tombolahy fa mba hevery ihany? Ny anao koa toy izany foana. Sao very lahy ianao? Raha vao miala ato an-trano ny maraina vao mifo, na misasakalina aza vao mody ramatoa, hitako ny lalamody na mikipy aza aho. Tsy mety very efa vitako tsenjery. Ny anao koa efa ho lava ka akombony vireto vava. No ny ampitso maraina dia tonga namangy azy efa mianaka i pastera. Ouais, pastera. Manahoana ianao Rasoa? Rakoto, izy da hialana tsiny indrindra rehefa fotoana efa vita ka nezahako tratrarina araka ny resantsika. Tsisy dadapasy ny andro soa miara-mahita. Fa mahafinaritra izany no mandrebireby izany. Tonga eto ianao izao dia sahirana izahay. Vehivavy tsy milay. Tsy diso izay, tena sambatra ianareo manana azy, sanatria tsy vazivazy. Vehivavy makalio. Aiza very pastera ka izay rehetra atao dia tsy pensy voatsikera. Dia ny fiainana dia ditra izay ny azo iraina, izay mba namanao rehetra tsy maintsy tsikeraina. Nefa izao Ny ahy tsy rariny intsony, tsy mahazo mila vy. Tsy avela iankazo, tsy mahazo manam-py. Izany korana io dia fady hialana toy ny fahasamboka. Raha milalao ianao ka mba lasana miloka. Vehivavy tsy misy loha, mihevitra izy fa anjely, tena tsy hita velively. N'Andriamanitra aza ve dia ho faly pastera? Raha isika izao no hoe mampijalijaly tena, nefa izany no dia davana, ny mifaly kosa lavana. Io indritsika izao, aza faty kely aloha, aza misambaravara fa toy ny eo aloha ny fo. Tsy hisafelipelika aho fa avy hatrany dia hiresaka, ka aoka ianareo hipetraka. Ka ny toriteny izay nataoko tamin'ny alahady no hitako fa lakile hamono vavahady. toriteny lavabe sady tsy azo bavaliana, tsy mahaliana ny ampiaino sady tsisy mahaliana. Sady aiza pastera ka isan'andro izao, toy izao sy fanjafoana no mba toriteninao. Fa ny sisa dia anjely, izahay toa tsy mba kozy.
fahotana ny miloky e misolo sy mirozy tsisy izay tsy fahotana ninninona atao raha izany pastera dia ho antitra eo ianao enoe aloha rangarapasy e okizay mimenimeny tsy ny fiainana rehetra no lazaina fa ratsy fa nivokatra terany rehefa atsoatsy izay nafafy no jinjaina ka izany no tanara-tsaina fanako marina ny teninao orakoto azatsiny fio Andriamanitra io efa atry ny fahiny no nitady izay asambatra ao antsika no ariny ahafen'ny aravona sy aben'ny fifaliana ny devoly koa tsy andany mitady fomba maro ampiasaina andavona ny mpivady anjeranantsika olona raha toka tsy mitolona ao ny zanaka ny namana na ny manodidina na fahaizana na vola voninahitra sy laza sa mety ny ho fiadiana amin'ny tany avokoa ka izay mirevareva tsy amelana raha tsy vo mody ataony tsara loko ka manitona aoka izany ny fiainam-pilibana marevaka eto an-tany na fitiavan-tena feno tsy te hijery ny hafa intsony no everiny ho asambarana sy fiainana ambony na ny tenanay aza nefa dia tsy ao an-tsainy fa ao ariana dia ho feno ny kapoaka tondraky ny fahoriana raha ny anatra efariko dia tsy ankilao famataony ka vao mainka ampianao karaza-tsiry romonina tianao Jesosy ka tsy mety ny angina tia tsy hitsitsiana fananarana raha ny zanaka tiana tombom-barotra inona avy no azonao avy amin'ny toka tsy ady lava atao trano esoesom-bahoaka fandaniana midonka sy korana samihafa teny ratsy sy ny opa no izarana amin'ny tafa ny atao trano tsy milaoka to sobaka kambodiriana taitaitra lavo izao to ahita fahoriana raha mba tonga azy ianao tsy mba misy fifaliana fa manangana ady foana sy mampiasa habibiana ary ianao fanjakely mahafatifaty ianao toy ny raozy vao mivelatra ao anaty vazy vao na ny endrika na ny bika ny famindra sy fijoro toy ny lampatsara vohatra tsy atahorana ikoro nefa koa ilay devoly tsy anaikinaiky izany fa ny tsara indrindra ny azy no anehoany ny adalàny ny fanahinao babony ka tambazany arena ka raha maivana ianao dia lasa koa ny fahendrena ka ny nofinao dia faly ny fanahinao dia very ka na Andriamanitra azy dia ilaozanao mihery mankaleo anao ny feoany izay lazainy tsy misy tsara jeny izao dia miverena sao honenina ratara kefa ratsy izany tsikako anininy eto indray okizay ry pastera roka fefa ampiasay andraso kely aloha andraso kely vetivety diskafa indray alefa ovay ny rito mahafatsy mety eny ary fa izao tena sambatra ianareo fa misy feo dakolosy tena mbola manga feo injao manako moramora manambara fa ho avy ilay mpizara faliana ho antsika mianakavy anadio ny fahotana ka hitondra famonjena ho any izay manaraka azy nizaniza tsy terena fa Andriamanitra no tonga ary nidiny eto an-tany mba hanavitra ny very no antondiany amin'izany Jesosy ilay zanak'Andriamanitra no efa tonga ho anao tonga honao am-po amin'izao noely izao fa mandra-piona vetivety sao ho lasa indray ny teniko ka mba saintsainy tsara izay rehetra izay voateniko tianao Jesosy fanja toaka izany koa ianao rakoto ekeo izy dia hisava izay misafotofoto dia mandra-piona indray ianareo fa naditiko amin'ny ondry sanatria tsy vitatra eo ahoana ary dada le resaka teo tsy tsapanao ve fa tao mankaleo raha bovy koa efa mandreraka misy le pastera koa tao tsisy atao
raha tsy zany ve izy anao ohatr'izao e angambako aloha izy sy bofy a ary ty fanjy ty hoa to maniratsiry reninao izao ka hoe bofy anatryreny ka dinio tsara raha endry ianao a ny fianarana nosohy tsara to lasa mpivavaka koa zany tatako lasa tia anatranatra sy be sermona efa manao lasa be resaka tia anatranatra ka lasa manery hoe andana mianatra aleo aloha sipa mba hanamboatra paozy fa efa ho avy koa zao zao hitondra irosy fanjaka andraso kely aloha eno kely ity resaka ity somba de marina lahy niandrapasy ka tsy ho drabonjy eto isika vao ratsy dinio tsara ihany ry fanja fa izany Jesosy izany hono to tena manja izao aloha tsy de mahalala azy loatra raha ny henoko de hoe efa lasa any akoatra izy irery ihany hono no mampahay mifankaty i mahagaga no anarany izy hono no Mesia tsy azoko tsoro izay tena marina aleo misy loha antsony neny neny avine fa inona izao ry fanja inona ny tatavinao lazao aingana fa za koa nge mbola maika anao raraha inona moa fa tsy nian'ilay resaka teo lay teny drapasy omby ilay famonjena voalaza fanetin'ilay iza moa lay Jesosy aza hono ary neny tsy azoko tsara lay resaka teo lazaina fa nga tsy efa voasoratra anaty baiboly reny vitako reny ka izay indrindra nefa nataoko sy ho nataoko fomba fiaina voalaza ao ahoana hoe aza vao tsara fa teo mahaliana ihany koa izy lazainao sady morantsina ny diso ny lalana diso mba ahitanao ny lalana tsara hambitso voalaza ao manko tsy haiko na marina fa hoe mifaliry zatovy tanora ianao tsy haiko fa tsy izany indrindra hono nataoko izao ka ny sitrapoko ny foko no ataoko no tsy ampiarina indray rery fanja tena diso hevitra tokoa ianao tsy izany ny mihitsy ny tiana ho lazaina ao fa mbola misy toany io fa rehefa hatr'izay dia hoentiny ianao mba ho tsaraina amin'izay vitanao ka ny otana tao dia mitamby ny fasana koa mibebay ianao dia mivahalalana hovonjena ianao amarininy indray ary afaka ndova ny fiainana mandrakizay ka inona nefa nataoko ananako izany eny tokoa iza koa teo any mibebay anareo ka alaondry ratsy fanao tsy akasitrahany tompo Jesosy ho jioviny ianao ary manomboko izao dia omeny fiainana kantoko tokoa na izao koa aza ve izany raha soa dia mety ho vonjena na dia mpomamy mpiloka sy mpiady an-tsena hoatray ianao mihitsy ny tadavin'i Jesosy ianao ny fonao mitsotra sy te hiova marina no antoka andraisanao tsy ho laviny raiso izy anio dia ho hitanao fa ny fiainanao iarina hamahy ireo fatorana izay mampikatra hitondra fiadanana eny ho antsika ka raha izany dia manomboka anio vao ho vao ka nitoka ho fadiako ny filokana sy ilay tia kely ilaozakatreo tsy hisy intsony raha toa sitrakao ry Jesosy azy fosantariko anio kisanandro ho noely izao koa dada mivady ao neny fa atolotro amin'ny tompo ny fiainako eto sisa ireo ditrako hatr'izay ireo adalàna tsy evitena neniko reny ka Jesosy mpanjakako ka tsisy disadisa izy mianaka faly aho ankehitriny eny tsetrika tokoa fa ny zanako sy ny vadiko dia indreo efa niova fo ka izay menakafy samy hanompo an'i Jesosy ka voninahitra ny eo anao ry ilay sito fa fiadanana ho anay sy izay rehetra mpakato fa fiainam-pifaliana
zay tsy takatra ao fidiana no nomeno izany fo raha voanandray an' Jesosy ka nanasitrana ny fery izay ny tambabo tato anaty kindro fiainam-pifaliana no ny solo izay kitrotro-jaly sy aizany hotana hafaty. Efa maty ianao taloha nefa velona indray. Eto anivom-pahasambarana no velomin'i Jesosy. Ilay ianao tanaty fasana fa sanota tsy farana. Ilay fiainako nikitroka tsy mba nisy azavana no heveriko kanto teo anivom-pilibana no indro tsy pahako ny aova lasa feno fifaliana indro tonga fiainatsambatra nanjakan'ilay Jesosy ka zaly lasa faliana ireo hotako taloha dia nofafany indray mitambatra. Aiza mitsapanao fa tsinitsininy ianao tao anaty fahotana? Eny, fantatrao tokoa fa tsy misy an' Jesosy dia tsy mba misy fiovana. Ny fiainanao izay loha bobongolo no niditra sy ny avinavim-po izay nandravany firaisana tamin'ilay tsy toa. Ary ohatr'izao ireo toetranao taloha fa efa tonga ilay Mesia handray anao hiova fo. Ary izao ny farana ny tantarantsika, nisy ny fifandirana, nisy ny alahelo, fa indrindra koa teraka ny fitiavana, ny fanantenana.
dia ampitomboana amintsika indray ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia izahay sampaty dia faly miarabantsika rehetrarehetra. Dia no alohan'ny hanombohana ny anjaranay dia misy fanentanana kely mampianarina antsika rehetrarehetra. Mino fa tsy mbola misy tamintsika angamba mbola tsy nahaino anay niry any e. Dia androany nareo anatin'ny 3 minitra dia avadika iskoto aloha. Mety? Zao ny anaovantsika anazy. Dia ny tsara zaraintsika anankitelo efitra. Ny avy ato amin'ny ankaviako hitehaka tokana. Alefaso hoe? Misaotra. Dia ny atao afovoany hitehaka indroa. Alefaso hoe? Dia ny ato pasitera dia hitehaka intelo. Zay ny hanombohantsika anazy. Dia ny fanentanana ianengantsika anazy dia tsotra be. Mataditsika hoe ao anatin'ny filazantsara misy tetiaran'i Jesosy any dia ny tetiaran'i Jesosy Kristy amin'ny hoe isika mankalaza ny fahaterahany no iangan'ny fanentanana. Ny ton'le izy hoe Adama sy Eva ray aman-dreny taloha no tiavin-janahary. Aversika hoe Adama sy Eva dia ny ampiarahantsika anazy amin'izay eo amin'izay miditra le tehaka. Le mitehaka ray maneho tsikelikely hoe hoe dia le tao foindray alefaso hoe to miaraka tsara mo hoe ao ary 2 3 zay. Dia le nareo atondray zay le izy. Dia atombotsika amin'le tehaka tokana hoe miaraka tsara mo hoe alefa 2 3. Okalo fa mikorotana kely. Dia rythme ny amin'le ato mitehaka 3. Sany ianareo natombontsika voaloha dia mety? Ao ary alefa hoe misaotratsika rehetrarehetra. Zay ny bazin'le izy. Dia le feoany Adama sy Eva ray aman-dreny taloha no tiavin-janahary. Ao hoe Adama sy Eva ray aman-dreny taloha no tiavin-janahary. Eo ara hoe atombotsika tsikelikely le tehaka dia amin'izay samy mifankaheno tsara. Atombotsika ato. 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 Roa telo. Adama sy Eva ray aman-dreny taloha no tiavin-janahary. Adama sy Eva ray aman-dreny taloha no tiavin-janahary. Zay ny voaloha. Dia misy andininy faharoa dia ingantsika mandeha manaraka an'izay le tetiarana hoe Maria sy Josefa ray aman-dreny Jesosy no tiavin-janahary. Zay le izy. Ao hoe aversika kely hoe dia ampiarahantsika amin'izay miaraka le izy 2 3. Taloha no tiavin-janahary.
Adame Adama sy Eva ray aman-dreny taloha no tiavinjanary Marie Marie sy Josefa ray aman-dreny Jesoa no tiavinjanary Marie Marie sy Josefa ray aman-dreny Jesoa no tiavinjanary Sotranse dia manaraka azy dia misy any haingo anolotra kely tononkalo anareo misaotra tandremo samy isika mailomelo fa misy ireo manararoatra amin'ny andro fety tahak'izao mba hanaovana saratsy ka ny olona mifaly sy manao izay azosoa fizy kosa milomay andrombaka ny asa sara n'olo-kafatsotro izao dia alainy tsimba mihera ny vitika tsembohanao fa avalo-pirenena ny olon-dratsy takireny fa mampandry anjirana antsy ireo tompiarabelona aminy izay angamba nataonao mety fanjarantsika no mailo ka mitandrina mandamina mba tsy ahazo vahana izy enganeny fetintsika samy ho fetin'olo marina ka tsorano mason'olona sanatria no hifaliana sy andeha higalabonana saino zany anio irako ame Renya ahoana ry rangahy ahoana ty fetintsika ty renya ndre tsy manam-bola ankehitrika dia ahoana zany atao valeranakitsika koa ke ohatra nanadino antsika tanteraka tsy mino an'izany aho hoe nanadino antsika andriamanitra zao ny riseny anaovantsika anazy alohaka fotoana heritreritra kely eritreretanina raha le fotoana tadiavileraka ty aza manadady aza mieritreritra an'izay ho afo ozy ny soratra masina ary se aloha dia any fa le fetiny efa rapitso efa fantatro rery se any aleo aloha se endry tsara eo endry aya izany tena efa gaiko tokoa eto vao mahadadidy tena eto vao mahadadidy hoe krismasy rapitso oratatabe malenina koa ty oratatabe ahoana ry se anahoana ty misy sera amileve tena ko oratatabe inona zany ty kole volamena ary inona moa zany ny lavako an'ity mena bebe nareo ve tsy mahanao fety amilay ka inona moa zany ny lavana an'ity atao manjamanjaka ianao ihany fa reva fety mandomanda ao hoe noratabe ao tsara ka sady tsy mampihoaka ty mety be mihitsiny iny sady raha reny eny ohatrany tena jejentso fa iny mampatsiaro anazy amin'ny taloha mihitsy manao fety sambatsy nareo mitsamy ty ary ny ohatrinny 2 millions zao ime koaratabe mbola tena lozy ty zao ny aty za kosaza dia mba mifanao an'io re inona ny hevitanako volontsoloza ho an'le kida amin'ny krismasy ka inona moa nomeko an'izeo fa be antitra tsy mba mahasivokela tabe mbola misy angamba zanakareo tafita be rendolo ve tsy mba ana ty lose mba misy ampivokelo sady iny any rahatatabe iny tena hors double inona zany ry se azavahoakely hoe inona lozy ohatrany hoe or le izy fa double ay fe fa ty aloha misy ry se dia atao avasivokely kosa raha efa tsy ampy ndeza tsy izy aloha ataovy amin'ity re endray masoavanao le sotra ary ty tena tetotiny ranety ndao aloha jerena aikany alo aiza mbola trano ty ve ty ty vavady mena mety inona moa le ataoko
ataoko manao ondry fotsiny aza sady e dia rehefa miteny hoe miteny dia tonga dia miteny ie ondre amin'izay eno iondre tsara odio abebe a izandray raha manadala bebe amin'ny toromasony za bebe a odio ahoana ny kely reto manao amin'ny bebe tratry ny fety mbola tsy tonga amin'ny fety fa rapiro eny efa fety any androany efa misasakalo zao fa inona vaovao ny atondroko fa tsy zanao fa avy naka ondry izay dia tonga dia nareo sy dadabe ny tadidiko dia noetiko ty ondry ty tena tsara io ataonareo amin'izao fety izao fa zay dadabe zany everiny kely ty fa alany ondry ray fa nga mivoatery hoaniny e afaka tezainy io tonga dia mety amin'ny rehetrarehetra zay hoe mbola vititezy zazakely tsy manino za fa nareo dadabe koa efa nareo reriny aoko mba misy analan'andro e tena tsara io ondry io tena tsara tsy mbola nahitsy aneniny ianao raha vilan'io bebe a fa tsy haiko hoe solomasoko ve ny efa ratiraty fa ohatrany hafahafa be ny pozin'le ondrinareo e ka izy tsara mihitsy mahatonga anazy afa ohatrany io tsy mahita ohatrany io ianao naiza naiza tena tsy mahita eny dadabe lofony fatandro any tena nakafi ondry fa nondry fananana hoe tena midy daholo mety avaly azy ty fa tsy manambola tsy foko le tahiry kely koa hoe morana io e mora io na afahafarana io a na tsisy ohatrany io raha tena mora io indrindra fety nareo ve dia raha imandrina tao amin'ny tanàna dia anaovana ratsy tsara io miavaka be mihitsy io mahay miteny io akony izy ondra etely le kely tya miteny io ka aloana hoe oviana ny datinaterahanao oviana ho any datinaterahanao be feo be le ondrinareo to miteny hoa io afaka resana rehefa manginginy bebe ao an-trano ao dia mety maniany koa zany hoe rehefa tonga ny amin'ny telo mamoana mivady mety anaovana rivety rehetrarehetra efa kamikaminareo dia io ny rana mety io raikitra ve morana e ataovy mora be ary morako rehefa ray aman-dreny dia anaovana anina vaty sady vola misy aty anaty fitoerana aloha tatady kely aloha bebe asina miteny tsony aloha izy fa mangina mety iny aloka amin'ny farany taonany ambony fady manao trosany izy fa tsy manina re zay saotra bebe a raha fe tsambatra e saotra e andeha hofaritra ny tokotany ty ondry ty aza miteny tsony hofaritra ny tokotany ty nefa mba tsy surprise any dadabe dia tonga zany io zany dia ina ny raha atao any tokotany alora ngamba eo amin'ny salon eo le ondra lao le eo fa mba akaaka aina kely aloha za fa rerana ny za masoko zany mandika le fiainana way tsy mbola nisy tao anatin'ny apolo taona fa tao mitsana way andriamanitro ambodimy ta fionjana koa ty le rehetra eza volo eza volo tsy misy eza volo eza volo tsisy andriamanitro votiao torana le olona avereno votiao votiare olona lazany ny fananana kely efa nahazo vola tany amin'ny raha bebe lao hitady andraha diary amin'izay zao ty zany zao mbola misara fiandray rindrakam namany salama ina vaovao tsisy vaovao dia ahoana tsisy mandehako tsy maintsy atao mandeha moa izy tiako efa avy niserasera tany dia andeha hitady kely ho an'ny ankizy indray zao zay atao ty zay mety loary azo indray ny tany amin'iny aloha mba misimisy ty falifaly ery zao raha jiary tena lasan'le akiny ny volako falifaly ery aza le vola teo madam latsaka volanao azafady volako volanao latsaka teny an-dalana iny dia maina amenareo anao ka anao iny ka tsy anay raha nareo nahita anazy dia tokony hoe raha logika ho hitanareo le izy ka zay tsy maka ho any tsy any tena zay nampianarina azy zany tany am-pivavahana hoe tsy maka ho any tsy any tena tena marina sia tena tsy tsara ny mangalatra amin'izao andro famonjeny zao
dia tsy naka venarana dia 5 000 ray tsy naka fa koa nareo zany ka tena olona tsara nareo akory atao hoe izay le afatra avany ambony sotra betsaka tompoko sotra betsaka raha rysoa dia fahasoavan'andriamanitra ny latsaka aminao ahoana sotra betsaka tompoko dia tena me zareo ana le vola nefa ny vola amin'angalariko na nambakako olona tarity tena be vola fotsy be zany azoko zany andeha ameko anareo engaly aloha ty mengaly dia ahoana tena zany anazy alliance le raha bebe iny tamin'ilay fikatsika tena nety tena tsara be mihitsy n'le izy dao midy reto dao faloha ka nisy alen'olo reny zany to ohatra ny tsara fanahy bery zareo e tsy hito reto vola reto dia mena anandray dia ohatra ny tsy mety arangara reto ve nanaovantsika fety ohatra ndao afena amin'ny raha bebe sy dadabe ka trano mampalahelo be zany ka hita mengaly ny olako a i raha fotsy a tena tsy mba tena te azo antomy peratra tomy mihitsy izy dia le zanako ao a midongy krismasy be hoe vitanana kilalao ony dia ahoana zany tena tsy mety ka andao vena dia andaosika anao dokera indray aloha hitady vola vetivety dao indray aroko eny e tsy fanao aloha le ohatra izao fa zany hoe krismasy ny andro dia dao hoe dao vena tsy nangalatra e dao are aiza moa le trano aiza moa izy teo rady menamena sa maintimainty ohatra ny odina tary amin'ny alakelatrano tary ilay izy ndao nangaloha dia hitany a Mahafiterainy a ahoana reny a oe fa naninona ianao kely nananana nalainy zaraha e saika afaka teto niny haiko e fa naninonao a fa naninona re a natosiko ny ambody mitafy hoditra anak'ondry ndrekakio zako ngekatratra fa naniny ianao hita se mba saika mpivalivali anseha zany dia zay mba tahirikely taty mba vitanako zavatra kanjo tena zay tolana ozy ny tanora kehitry fianarana dadabe mitorororo fa ty ve vidina ranaty a ka inona ro moa e mba tia mifalifaly ansenge zahay e ene sakoana mba nitororo kely any ake tamin'le olombelona modina naondry teo e eona zany soloa ty solomasoko ty amanarana ny arainy fa tena tsy mety mihitsy a teona zany fetitsika zany efa kina amin'andriamanitra manantena an'andriamanitra tsy arainy fa mahalala zay hevitra iverana antsika izy a za indrindra tena manantena an'andriamanitra misy manotona fe izy teo reniny a afatraiko fa dia efa nitony koa nge sofy tamin'le zamantrana teo e mandrosoa re anako mandrosoa e dadabe bebe oay zavekely ilay farina mafy e asonano salama mama salama rakizy andro dia ahoana ono e tonga ty zay amangy anareo amin'izao andro ny fety zao e dia tena mahafinaritra e fantatrareo matsy fa dia tena nalailo anareo mafy mihitsy zay na zay koa ary ngena lahilo anareo e fa zao vao tonga moa miaraka amin'ity zanakay ty tsy hoe zanakay anakiroa fa mivadinay samy mandeha miasa dia sasany any an-dafy tsisy safandady moa zany fa ny asa koa moa zao tonga agomary dia zao zay vao afakafaka eny arerse dia mazovi petrana anareo e petrapetra e tsy vavahady ty le izy teo odio bebe a odio atahotra zao koa no matao zao sao dia felan'le bebe iny eo lasy vaovao nao dadabe ahoana o zato izy matroso e matroso atahotra izay dadabe matahotra sao dia misy an'le bebe masika be iny ao andao re mandroso re anako
Calma aloha dia mipetraha aloha, mipetraha mihitsy aloha. Mipetraha aloha e, mipetraha aloha. Ofona re zay bebe. Ofona re zay bebe fa zay koa ne manana zanaka kely ohatran'ity zavikelynareo mafatifaty kely ito zay fa tena mba nangataka kilalao izy tamin'ny krismasy dia tena tsy nanana mihitsy zay. Fa tsara be aloha hoe perasy bebe fa averinay bebe. Azafady bebe. Calma va, izy rehefa mba nanaritra an'ilay nangalary misy vidiny, misy mihoatra voly. Efa calma, bebe. Zay bebe fa alao tsy za miady amreo. Eny anaka. Eno io ty zavikely se io. Eno zavikelynao e. Eny are, tsy manino fa ianao izy. Sery mba ferina. Ary lasa niditra ato le mpamitaka reny. Ato mihitsy nga matrano reny. Ode! Pangalatra reny matanarata volako sakely. Calma aloha Okaloha jereko tsara. Tatabe man. Ary tsy mitsy kely ny solonana ty. Tasome famatio. Efa nalala ny fony zareo. Io mitsy kely sely nakale atsika. Volako ary nalainareo ko fonafony. Bebe zaka tena za merne. Kasa. Jereo mbola ampiasaina be ihany le mpangalatra ito. Ito le soloky anao zany. Azony aho vatako mahita eo. Okizay. Fa ina aloha ny atodiany se aty e. Meno senga izay e. Meno senga izay e. Ary ataovy ampahasorana ny zavatra. Fona tatabe efa lasanareo any moa zany volako. Zay. Sotra ny se aloha amizay. Ary bebe zany tsy. Fa za tsy nangalatra tamin'ny bebeka. Vatra hoe raha ihany le kelakely ty e. Fona koa bebe fona. Salonareo aloha manao fety kely alohan'ny nodina. Zay mbola hitady vola ho an'ny janaka. Ao fa omenay bambonareo. Ao fa ampandrosoany sakafo nareo raha ohatra ka raha mbola. Fety. Sakiny misy fatotra manjeja
misy teny mampahery hoe mahereza Jesu tompo tiana te amonjy anavao no antony izany hoe iza Sakiny misy lotony vangongo misy tanàna manaky anaty isakiny misy tasiny tonino fo misy tanàna mitsotra hoany izany isakiny misy fatotra mangeza misy teny mampahery mahereza Jesu tompo tiana te amonjy anavao no antony izao hoe iza ninonina mantso anao ny tsara oraketinao dia zao tsy verina intsony Rulichagunubirun Nifuna wiwita Nitwerani Matakisa Kana ufiru Faurine na nafani Namitsikila kumitumani Jesu tumputiana Tena mutiana va Nuatu nizanwe Ninu na mantuana Ni tsara uraketina deza Tsy verina itso Rulichagunubiro Nifuna wiwita Nitwerani matakisa Kana ufenu faurine na nafani Namitsikila kumitumani Jesu tumputiana te amonjy anavao no antony izany hoe iza no antony izany hoe iza no antony izany hoe iza
anjaran'ny mpitendry zava-maneno fa tsy mitendry foana fa mba mihira koa ndraindray. Hira ity dia hira no iraina teto tamin'ny taona 570 sy 700. Zany hoe 50 taona lasa zany zay no nihirana an'ity hira ity teto amin'ity toerana ity. Zao ndray izy vao iraina indray mandeha indray. Ny lohateny dia hoe Noely isan'andro. Fanazavana kely fotsiny momba an'izay hira zay. Raha ohatra ka amin'ny volana février aho no mihira krismasy, tozy ny olona hoe lasa dala va. Raha ohatra ka amin'ny volana oktobra no mihira krismasy, tozy ny hoe mbola tsy Noely iny izy fa maninona ianao mihirahira an'izany. Kanefa tokony ho fantarina zany dia ity ny akon'ny Noely dia ao am-pontsika mandrakariva. Tonga Kristy tonga teto an-tany hanavao antsika, tsy hanavao antsika indray andro, tsy hanavao antsika herinandro, tsy hanavao antsika ray volana na herintaona, fa hanavao antsika mandrakizay. Ka hira anankiray zany manao hoe Noely isan'andro. Isan'andro tokony ho Noely foana. Iny tompoko. Raha volna no ary febroary. Alao averina kely fa tsy raiky ilay voalohany. Miala tsiny an'izay fanaky.
January, February, March, April, May, June sy July. No indro ahombolare mikalokalo lay noely andro iray. Dihona pananganani to afafanyani sokalo disutoerana filay noely mami dendray madalo ihany kalasa sy niserana. Volana August, Septembre, Octobre, Novembre ao mikalo ny noely. O maro no hilaza fa ny andro nilay zaza de tsy hany velively. Kanefa raha volana Desambra aho no mihira ity noely soa ity. Tsy izao irery no hihira sy hidera hankalazy ilay mesi. Fa kalokalo tsy taisa no indreo hanotanisa hanakatray lanitra. Mientana ny pino tsy hisy anadino misaotra nandria manitra. Ilay noely izay ilaraina mo isan-taona vao lalaina. Ilay noely izay kalona mandava-taona ve adirona tsia sanatria. Raha volana January, February, March, April, May, June sy July. No indro ahombolare mikalokalo lay noely andro iray. Dia tsorina mitsikyan'io fa io noely io manavao tsy voafetra. Ny ako ny atompo de tsy mba mety lo tsy lasa fa mitoetra. Volana August, Septembre, Octobre, Novembre ao mikalo noely foana. Ny hira zay kaloko zay miloka avy atompoko tsy ho lasa zava-pona. Efa lasa ilay volana Desambra fotoana nahaterahany Jeso. Ny andro volana sy taona mifadimby mbola noely avoko. Ka tsy noely souvenir ilay noely akira fa noely mbola iainana. Noely isanandro maraina hariva antoandro mandritra ny andro mpiainana.
voalohany midorolo teny hoe tonga ny Mesia. Batakani
hira faharoa ideran'i Jehova aho.
telo manaky aho. Latrean'ny fitoranao ry tompoandry amanitro na ho mora na ho sarotra de manaky aho eny manaky na fidirana na miakatra manaky aho eny manaky de irainahitra iaho mba hitory ny asanao Jesosy fa avalo miaho aho fa nandeha aho eny manaky Nikeda mundo aire eu fanande au yeni manaki fana fane au luna yana uli mandria manitu nani saka milu aku Rintumpusi Angia manichu Epaniza kwecha Iana urayo Kanitudai Namaki afu Namanguncha kiu Nakumba amai Emanakau Eni manaki Amulonani Fikutalongayo Emanakau Eni manaki Nansuinao ira yahu mba vavolombelonao Jesosy nikodrako vaorina io fanitso aho eny manaky fanenjehana sy orohoro Yarekako ampitonina nalefanaoko ao mba hanao ny asanao Jesosy toy ny ondry kely ray afovoany amboadia Ihikazanapataire eu fanandresy aho lohoyanao Efana niraka yanao nampandea yanao ni Jesosy Ituri ni famari Sulazza si accura lava una maria di senso tu cucù più bellezza nau
sao katemana misy raha vaovao saika ny polisa trao salamy fatelo amin'ny fitopolo nakanany tirite saika ny polisa trao nahitany ratsy fanahambiny saika solafa ka nahitany fiadanany ratsy fanahy saingy ny fiafarahany io dia nataon'Andriamanitra nahita raharaha le ratsy fanahy aza mitsiritra ratsy fanahy ry havana vavanytofoana tsiritra olona mireharena olona manatsitsina ny hafa efa toambiny hafa makare fa tsisy tafavoaka zay nanao zany satria manamara zany sakafo telo amin'ny fitopolo fakeo rehefa tonga any an-trano ianao saika ny polisa trano extrait volume 16 ny amfrité Oh
tonga amin'ny famaranana izao fotoana izao ary eto dia mankasitraka antsika sampanasa asa fikambana izay nandray anjara tamin'ity takariva sy any noely 5 ity ny tompo hanolotra ny fotoana lany anome hery ary anome fifariana manokana antsika mpandray anjara rehetra mankasitraka anareo vahoaka an'Andriamanitra izay narotrona teto nanefa ny aloha tamin'ny fodiana na izay mbola tratra amin'izao famaranana izao misaotra indrindra ireo mikirakira ny fanomafisam-peo sy teo amin'ny fitendrena ny zava-maneno ndiary amarantsika aoriny mivavaka vao hitsangana ny fiangonana amin'ny hira faharaka amin'ny 20 voninahitra ao ambony ho an'Andriamanitra ka ny hira no redony solony zava-manitra raika amin'ny 20 amin'ny firana FFPM 5 aorin'izay mitsodrano hivavaka aloha isika mankasitraka sy misaotra anao zay Andriamanitra fanomenao ny anjara krismasy ho anay azonay mahatakatra indray fatianay ianao ary mbola mitoetra mandrakariva ny famindramponao no ny amin'ny Jesosy Kristy ilay Mesi natolotrao voahositra amonjy anay misaotra fa afaka nandray azy tamin'ny faritreteny izahay ary afaka nibanjina azy amin'ny fanantenana koa maniry indrindra ny tehirizanao anay mandritra izao ary ny noely izao ifoazanay eo ambany famindramponao amin'ny maraina iombonanay amin'ny vahoakanao Andriamanitra narikisa manerana ny tany amin'ny fiderana sy ny fankalazananao ao anatin'ny noely ary indrindra hiavozanay koa araka ny Kristy ilay fiainana ho anay ody izahay tamotamy sy arovy ataovy tokasoa ampifaliana ny tokantrano misy anay tsirairay avy misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Voninahitra amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ny fiadanana hoe ety ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny